ianao ino sy atoky amin'ny fonao manontolo fa miaraka amintsika ny tompo eo anoloanao ao atokantranonao ihany koa izy amin'izao fotoana izao. Itoy avetrany ary ny fampianarantsika satria efa iramalala mandrakariva moa fa dia miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fandehan'ny ora rehefa tafaraka tahaka an'izao isika ary manomboka miditra ao anatin'ny fampianarana goavana isika satria efa rehy ary no amafisitsika teto tamin'ny fiarana farany zany hoe nizaniza mivavaka na milaza ny tena no kristianina sy zanak'Andriamanitra indrindra raha manam-paniriana teo any amin'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Dia tsy azontsika tsinotsiniavina ireny fampianarana rehetra ireny izay nentinay teto anatrihanareo izay samy manambara samy milaza avokoa hoe ilaina ary tsy maintsy ilaina ny mitandrina ny didin'Andriamanitra raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy misy safidy azontsika ialanany amin'izay hoe azo atao ihany ny tsy mitandrina rehefa tahaka an'izao na hoe azo dikaina ihany izy io raha ohatra ka misy tahaka an'izao fa dia izao raha tena teo any amin'ny fiainana mandrakizay ianao dia tsy maintsy manana ny fahatsapana sy ny faharesen-dahatra ao anaty hoe tsy maintsy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny atao hoe mitandrina dia ny manaraka izay rehetra voasoratra ao anatiny, ny mampiatra izay rehetra voasoratra ao anatiny na ho an'ny fiangonana io na ho an'ny isam-batan'olona io samy manana ny anjara lalàny eo anatrehan'ny tompo. Ka amin'ity androany ity ary mba tsy halavany resantsika zany dia izao hoe hojerentsika zany hoe inona ary ny lalàna izay tokony ho arahana sotandremana ho antsika kristianina na ny vahoaka an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao satria araka ny fanambarako teto moa zany dia misy karazana fandrika vitsivitsy ihany izay mivelatra eo anoloantsika zanak'Andriamanitra amin'izao vaninandro sy vanim-potoana izao ka mahatonga ny olona sasany hihevitra sy eritreritra hoe efa rava zany lalàna zany, efa tsy tokony arahana intsony lalàna, efa tsy misy lalàna tandremana intsony ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa zao sy ny sisa rehetra. Ka zao amin'ity androany ity zany no ezahantsika hanaporofona hoe tena mbola tandremana ny lalàna ary inona izay lalàna tandremana izay satria eo ihany koa ireo manana ayasy fanontaniana zany hoe dia mbola tokony atao ve ny resaka fisoronana sy ny lalàna mikasikasika an'izany ny famorana rehetrarehetra. Ka tsy hanalava resaka isika fa mba ahafahantsika mamantatra soamantsarany amin'izay dia izao idirantsika ary ny fampianarana androany. Ny voalohany aloha dia hoe tamin'ny fomba ahoana moa no niavian'izany atao hoe lalàna izany. Dia izy io zany ny fantatry ny be sy ny maro dia izao Mosesy na Moizy ny fahalalan'ny sasany azy no nanome na nanolotra ny lalàna ho an'ny zanak'Israely tany am-piandohana ary zay no natonga ny anaran'ireo lalàna ireo hoe lalàn'ny Mosesy izay amafisiko sy tsoroko mazava be amintsika fa tsy Mosesy akory no namorona an'ireo lalàna ireo ary tsy hoe lalàna nanarahana na nekena mba hanarahana ny Mosesy akory fa ny tena marina dia izao hoe Andriamanitra ilay Jehovah Andriamanitra no tompon'ireo lalàna ireo ary izy no nanolotra azy tany amin'ny Mosesy dia avy eo nozaraina ho an'ny olona satria ny lalàna dia tsy ho an'ny Mosesy rery fa natao an'ny zanak'Israely izay mbola izy ihany na hoe mbola ireo ihany no firenen'Andriamanitra sy olon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany dia nomena ny lalàna ary nanana ny tanjona sy ny faniriany ny tompo ny antony nanomezany an'io lalàna io mba hahatonga an'ireo olon'ireo handeha amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana ary ny fahamarinana. Mazava ary arak'izay fa dia hoe tsy lalàna no foron'ny Mosesy akory ny atao hoe lalàn'ny Mosesy na hoe tsy lalàna ihany koa izay natao ho an'ny Mosesy rery fa natao an'ny olon-drehetra fa Mosesy no nanolorana azy ary izy no nanolotra azy rehefa nandray azy avy tamin'Andriamanitra. Ka maro dia maro ireo lalàna ireo izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa saingy izao tsy hidirantsika tsirairay amin'ny tsipiriany akory hoe inona avy ireo lalàna ireo na dia mipetraka ary le fanontaniantsika teo am-piandohana hoe ny inona avy ny lalàna tokony arahana fa raha misy firy zany lalàna izay voasoratra ao anatin'ny Baiboly dia ireto no sokajy azontsika izarana azy zany hoe misy karazany enina ary ireo lalàna ireo raha tena dinihana ary ny fomba andiniantsika azy zany tsy arak'izay hoe saim-pantako na arak'izay mety hoe itenitenenako azy foana fa
tsy maintsy mampiasa ny atao hoe terme théolojika isika izay tsy fantatro moa hoe ahoana ny fomba nazavana an'izay fa de hoe ny zavatra isokatsitsika azy eto zany de hoe ekeniny besiny maro iraisam-pirenena mihitsy hoe zao no fomba hitenenana ireto lalàna ireto ka misy karazany enina izy ireo zany hoe ataontsika raha misy 500 ohatra na mety 700 na latsaky zany tsy fantatro a ny isan'ny lalàna rehetra ao anatin'ny soratra masina zay natolotra Andriamanitra tamin'ny Mozesy ho zaraina ho an'ny olona sy ho arahan'ny olona de mizara ho enina fotsiny ireo lalàna ireo na firy ka izy io zany tsy hoe raha 300 nisany de zarainao enina de 50 karazandray 50 karazandray tsy zay izy fa mety ho be de be ny sasany mety ho kely de kely ny sasany fa misy karazany enina miavaka tsara ireo lalàna ireo ny voalohany am'zany de ny atao hoe didy folo hitatsika eo amin'ny Exodus 20 andininy 7 ka hatramin'ny 17 zay ny didy folo de ny karazany faharoa de misy an'izany atao hoe lalàn'ny fanekena izany zay le teneniko hoe zay zany le hoe terme théolojika hitenenantsika azy mba afahan'ny besiny maro mandray zany de tsy maintsy zay no anarana hitenenantsika azy lalàn'ny fanekena de ny zavatra hita ao anatin'io lalàn'ny fanekena io zany de hoe mirakitra ny lalàna manodidina ny atao hoe fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanaka Israely tamin'izany fotoana izany de hitantsika eo anatin'izany ohatra raha maka ohatra tsika de ny resaka atao hoe fitsinjovana ny hafa sy ny atao hoe valany natao zany hoe efa nisy zany zay zavatra zay lalàn'ny fanekena taolo zay dia manarak'izay ny karazany fahatelo zany de ny atao hoe lalàna momba ny fahalotona sy ny atao hoe fahamasinana karazana lalàna fahatelo zany zay de io ndray ahafantarana ny atao hoe zavatra maloto sy ny mety hiteraka fahamasinana miteraka tsy fahamasinana ka raha ohatra ka tsy manaraka andreo le olona de zay no miteraka tsy fahamasinana ao anazy ary ny fantikanan'ireo lalàna ireo izay to hoe lalàna momba ny fahalotona sy ny fahamasinana hoy aho no miteraka n'le hoe fahavetavetana eo i mason'i Jehova zay zany karazan-dalàna fahatelo zay ny karazan-dalàna fahaefatra de ny atao hoe lalàna momba ny tsy fatokina ara-tsaina na hoe infidélité morale zay lalàna momba ny tsy fatokina ara-tsaina zay ndray zany de lalàna mety ho vitsivitsy ireo mety ho maromaro araky ny lazaiko teo zany tsy fantatsika nisany fa ny tanjon'ireo lalàna ireo zany de hoe mitaona ny sain'ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra sy atahotra an'Andriamanitra zay ny atao hoe lalàna momba ny tsy fatokina ara-tsaina satria ilain'Andriamanitra mihitsy zay zavatra izay ny karazany fahadimy ary de ny atao hoe lalàna deutéronomika lalàna deutéronomika ny atao hoe lalàna deutéronomika ndray dia ireo lalàna zay mirakitra na hoe mitaky zavatra vitsivitsy mba hampiavahana ny firenena jiosy amin'ny firenena rehetra ohatra mety misy lalàna miteraka fahavokarana be ohatra hoe lalàna hoe rehefa mamboly zavatra de zao ny tokony atao de lalàna zay zavatra zay ary eo anatin'ny hoe lalàna deutéronomika mba tonga an'le hoe fireneny zanak'Israely hamokatra be de ho tonga lohany na ambony indrindra eo amin'ny firenena rehetra izay misy eto tany zay zany ny atao hoe lalàna deutéronomika ary misy fombafomba ihany koa anatin'io zay hoe mampiavaka ny jiosy amin'ny firenena sasany zay ny karazan-dalàna fahadimy lalàna deutéronomika ny karazan-dalàna fahaenina farany satria enina le izy araky ny lazantsika azy teo de ireo lalàm-pisoronana zay rehetrarehetra lalàna miodidina ao anatin'ny atao hoe resaka fisoronana na fisoronana inona na fisoronana inona misy lalàna natao tsy maintsy ho arahana ao anatin'ireny de ireny ndray zany ny atao hoe lalàm-pisoronana ohatra hoe ny andro anaovana azy ny antony anaovana azy ny fomba anaovana azy sy ny manodidina n'izany rehetrarehetra zany ao anatin'ireny no misy ny lalàna atao hoe lalàm-pisoronana ireo zany karazan-dalàna ifehezana ny lalàna rehetra misy ao anatin'ny soratra masina averiko indreo mandeha ny didy folo faharoa ny lalàn'ny fanekena fahatelo
lalàna momba ny fahalotona sy ny fahamasinana. Faefatra, lalàna momba ny tsy fahatokiana ara-tsaina. Fahadimy, lalàna deutéronomika. Ary fahenina, lalam-pisoronana. Ireo zany no isampana ny karazana lalàna rehetra de misampana ao anatin'ireo karazany enin'ireo daholy. De izy ireo zany tsy voatery hoe ny lalàna rehetra ataontsika hoe zato voalohany ohatra de ao anatin'ny karazany iray daholy, de aorianan'io indray karazany iray, fa mety ao anatin'ny boky anankiray ohatra, hoe mamaky boky anankiray ohatra hoe toko anankiray ao anatin'ny baiboly ianao a, de misy lalàna vitsivitsy ao anatin'ireo na maromaro. De io lalàna ao anatin'ny toko iray zany tsy voatery hoe tsy maintsy ray am'ireo enin'ireo, fa mety ao anatin'ny toko anankiray misy lalàna 50 ohatra, ataontsika hoe ohatra natao hoe 20 misy lalàna 20 ao anatin'ny toko anankiray, boky anankiray. De io lalàna 20 io a mety hoe ny anankitelo voalohany, ny anankiroa fahadimy, ny anankiefatra fahatelo, ohatraohatran'izay. Fa tsy hoe izy 20 ireo zany tonga de ao anatin'ny karazana ray daholy. Zay zany no tsara atoro amitsika. Karazany enina le izy, tsy averiko tsony fa efa voatanisako teo. Ireo karazany enina reo indray nefa dia misokajy anankitelo. De ireto avy. Misy kosa nefa ny sokajy telo voalohany a, de misy koa ny sokajy telo faharoa, zany hoe sokajy anankitelo a hafa ny anonona azy, zay le hoe sokajy telo voalohany. De ny sokajy telo faharoa kosa hafa indray no anonona azy, fa ireo enin'ireo ihany zany no misokajy anankitelo am'izay. Ao am'ireo indreo ary raha misokajy telo izy de zao ny sokajy voalohany zany de hoe ny tokony atao. Zay indray zany raha somary tenenina kely amin'ny teny vahiny de hoe loi impersonnelle. Zany hoe tsy manery fa azo atao nefa tsy maninona raha tsy atao. Fa saingy zao kosa ny lalàna tokony atao a, na hoe loi impersonnelle, raha manao le olona de misy tombony, na hoe misy zavatra soa azo le olona manatanteraka azy eo amin'ny fiainany. Raha tsy manao le olona de tsy manoto eo anatrehan'Andriamanitra izy, fa saingy tsy mahazo an'le tombontsoa amin'ny fanarahana zay zavatra zay izy. Aka ohatra tsika zao hoe anisan'ny lalàna anankiray a, ao anatin'ny atao hoe lalàna deutéronomika ihany izy ity zany, hoe raha manao trano ny olona de tokony asiana arofanina eny amin'ny terasy tamin'izany fotoana zany. De raha ohatra ka manao trano le olona ka tsy manisy arofanina, tsy hoe manoto eo anatrehan'i Jehova izy akory, fa saingy zao a eo ihany ny tranony, fa izy ihany no mibabo ny vokatriny rehefa avy eo. Ohatra hoe na izy lehibe na ny ankizy raha milalao eny a, mety enjery, fa raha nanisy an'le arofanina izy tsy nenjery. De zay zany le hoe tsy manoto eo anatrehan'Andriamanitra izy raha tsy nanao an'iny a, fa saingy ny vokany kosa de izy ihany mijinja azy, ny tombontsoa azony kosa de izy ihany no miaina am'zany. Zay zany le hoe lalàna tokony atao. Faharoa, misy kosa zany a ny lalàna tsy maintsy atao. Zay zany le hoe sokajina telo le izy a, sokajy voalohany zany a, sokajy telo voalohany de hoe ny voalohany zany de hoe tokony atao, ny faharoa zany de hoe tsy maintsy atao. Zay indray ny atao hoe loi impérative. De io loi impérative io zany na ny lalàna tsy maintsy atao arak'izay de zao tsisy safidy, fa tsy maintsy, tena tsy maintsy atao. Ary raha tsy atao le izy a dia diso eo anatrehan'Andriamanitra le olona. Zay mahasamy hafa azy amin'le voalohany zany. Dia ny fahatelo ao anatin'le hoe sokajy anankitelo reto zany de hoe ny lalàna ateraky ny fandikan-dalàna. Zay indray zany ny atao hoe loi casuistique no filaza azy, lalàna ateraky ny fandikan-dalàna. Dikan'izay zany de zao a, misy lalàna zao hoe araky ny resantsika hoe misy zao ny tsy maintsy atao a, misy ny tokony atao. Aka anankiray am'le hoe tsy maintsy atao tsika zany, ohatra hoe aza mamono olona. Zay zany zao tsy maintsy atao a, tsy safidy mihitsy zay hoe afaka mamono olona izy a na tsy mamono olona izy, fa tena tsy maintsy atao zany zay lalàna anankiray. De ny tsy fanaovana an'io a miteraka fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra na hoe fahotana eo anatrehan'i Jehova. De raha misy olona anankiray ary tratra mamono olona, de misy lalàna zany mipetraka hoe zay tratra mamono olona de 3 ambato izy. De zay lalàna zay mihitsy ny atao hoe loi casuistique na lalàna ateraky ny fandikan-dalàna, le hoe zay tratra de 3 ambato. Nisy an'izany am'ireo lalàna be dehibe reo a, izay teneniko hoe maro de maro, fa misy karazany enina fotsiny ary reo enindray de misokajy anankitelo. Ny sokajy telo zany de zao a, misy karazany roa koa. Ny voalohany de hoe sokajy telo voalohany a, ny tokony atao, ny tsy maintsy atao, ary ny lalàna ateraky ny fandikan-dalàna. Zay zany no isokajitsika azy, fa reo kosa nefa de afaka lazaina tahaka an'izao indray. Ty indray zany le sokajy telo faharoa ty.
ny teo zany hoe tokony ataony tsy maintsy atao ny lalàna teraka nyfandikan-dalàna fa ny sokajy telo faharoa indray zany de hoe ny lalàna eo anatrehan'Andriamanitra misy ifandraisany am'le telo voalohany any de misy zany lalàna eo anatrehan'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra mihitsy no mitaky an'le izy amin'ny olona ka raha tsy ataon'le olona le izy diso izy eo anatrehan'Andriamanitra zay zany ny atao hoe lalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa kosa ao anatin'le sokajy telo faharoa indray tsika ny faharoa kosa de ny atao hoe lalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina zany hoe ny lalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina zany de lalàna natao hifampifehezana mba hisian'ny fifampitsinjovana mba hisian'ny atao hoe fiarahamonina vanina eo anatrehan'ny olona samy olona zay zany ny atao hoe lalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina de iny zao mitovitovy an'le anankiray to ihany hoe raha manao le olona tombono anazy tsy manao le olona misy vokatra raisin'le olona foana am'izay zavatra zay zany eo anatrehan'ny fiarahamonina ihany izy misy fandraisany am'le voalohany ihany. Ny fahatelo kosa ao anatin'le sokajy telo faharoa de ireo miverina moa zany le hoe ny lalàna ny amin'ireo fotoam-pivavahana isan-karazany izay mifandraindray am'le hoe lalam-pisoronana to am'le karazany enina reo zany sokajy telo faharoa. Misy sokajy telo anankiroa tsy hoe le enina akory ny zarainareo de hoe ny telo ilany fa zao reo enindreo zany ny fitian'ty anankitelo ray ty sy fitian'le anankitelo faharoa. Le anankitelo voalohany de le hoe tokony ataony tsy maintsy ataony lalàna teraka nyfandikan-dalàna. Ny anankitelo faharoa de le hoe lalàna eo anatrehan'Andriamanitra lalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina lalàna mikasika an'ireo fomba mampanao sy ny fotoam-pivavahana isan-karazany reo zany no ifotoran'ny lalàna rehetra ao anatin'ny baiboly na firy ny isany. Fa ny mareketona zany de zao ao anatin'ireo lalàn'ireo lalàna no hitenenana azy amin'ny ankapobeny misy karazany enina izy de avy eo misokajy anankitelo de misokajy anankitelo hafa ihany koa zay tsy de mifanalavitra moa fa tatsika ihany ny fandraisan'ireo zany. De ao anatin'ireo kosa nefa reo lalàna be dehibe reo de misy ndray ny atao hoe didy ary misy ny atao hoe fitsipika zany hoe ao anatin'ny lalàna zany de misy ny atao hoe didy misy fitsipika de reo zany no somary mifanampinampy sy mifangaro de manome ny atao hoe lalàna ka iny moa zany tsy de zavatra hoe tsy maintsy hoavahana sy soritana hoe inona ny mahasamy hafa ny didy sy ny lalàna ary ny fitsipika fa mety hanasaro zavatra be tsika raha toka hoe hiditra amin'ny tsipiriany am'izay zavatra zay fa de zao fotsiny ampy angamba ny ilazana an'le hoe karazany enina misokajy anankitelo ary mbola misokajy anankitelo ka raha ohatra zao somary sokajitsika kely zany le hoe inona ary zany lalàna eo anatrehan'Andriamanitra de mitovy an'le lalàna tsy maintsy atao de tafiditra ao anatin'izy zao le hoe ny didy folo satria zay tsy manaraka an'iny de manoty eo anatrehan'i Jehova. Tafiditra ao anatin'iny koa zany le hoe ny lalàna momban'ny fahalotona sy ny fahamasinana satria zay tsy manaraka an'izay koa araka ny nambarantsika teo de hoe manao fahavetavetana eo imason'i Jehova ary ny tafiditra ao anatin'le faharoa indray zao le hoe lalàna tokony atao izy ery amin'ny sokajy voalohany de ty ndray zany mitovitovy an'le hoe lalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina de ny tafiditra anatin'izy zao de hoe lalàna deutéronomika zay zao sady de lalàn'ny fanekena ao am'le karazany enina lalàn'ny fanekena sy ny lalàn'ny deutéronomika zany tafiditra am'le hoe tokony atao zay mifandray am'le lalàna eo anatrehan'ny fiarahamonina isin'ny hoe fifampitsinjovana fifampifehezana mba isin'ny fiarahamonina vanina zay zany tafiditra ao anatin'iny de tafiditra anatin'izay koa le hoe valiny natao tam'izany fotoana zany de ny fahatelo lalàna teraka nyfandikan-dalàna de ao ny tiana tafiditra le hoe valiny natao araka nylazaiko teo lalàna teraka ny fandikan-dalàna de misy ifandraisany am'le hoe lalàna momban'ireo fotoam-pivavahana satria ao anatin'ny lalàna momban'ny fotoam-pivavahana de mamaritra be dehibe hoe raha nisy nanotany olona de zao ny tokony ataony ary manatitra fanatitra izy amin'ny vaninandro tahaka an'izao ny nalaza indrindra tam'izany zao de ny atao hoe andro fanavotana ndray mandeha isa-taona hitanareo amin'ny Levitikosy toko fa 9 de ireo zany no mamaritra ny lalàna rehetra de voafehy eo anatin'ny daholy de mipetraka am'izay zany ny fanontaniana manomboka eto hoe raha ohatra ary ka misy karazany enina ny lalàna ary ireo karazany enina reo de misokajy anankitelo zay mifandray any hoe tsy maintsy atao tokony atao lalàna teraky ny fandikan-dalàna misy koa ny atao hoe didy fitsipika
ary misongadina ihany koa ao anatin'ireo lalàna reo zany de ohatry ny hoe lasa fomba amam-panao am'izay tateo arina zany hoe nisy lalàna niteraka fomba mahazatra ihany koa zany hoe fombafomba fanao mahazatra ohatra hoe rehefa misy fety na misy andro ankalazaina de zao tsy maintsy ataon'ny olona lalàna no mametra an'izay fa saingy lasa fomba narahana l izy tateo arina zany de eo anoloan'ireo zavatra rehetrarehetra eo no mipetraka ny fanontaniana hoe reo lalàna rehetrareo ve de mbola tafiditra daholo eo am'le hoe tsy maintsy tandremana ny didy na ny lalàna raha te hahazo fiainana mandrak'izay reo ve le tafiditra anatin'le hoe ny teny Jesosy ohatra hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy manarak'izay koa ny teny Jesosy any amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe ny teny Jesosy any amin'ny Romanina 7:1-7 hoe mahafoana ny lalàna amin'ny finoana ava isika de ahoana izy izy sanatry zany tsy foana ny lalàna kanefa ny olana am'izao fotoana zao de hoe maninona ary misy lalàna tsy arahan'ny kristianina intsony ohatra lalam-pisoronana sy ny sisa ary ianareo ary zao mety misy ametra-panontaniana aminay mihitsy rehefa hoe mandeha trano ty fampianarana ty ka nahoana ary nareo tsy manao an'izao tsony nahoana nareo tsy manao an'izao tsony de eto am-pamaranana no itenenako zany aloha hoe le fampianaratsika na ny tenin'Andriamanitra aleo zany tsy ametrahana sokajy ohatran'le lalàna teo hoe rehefa aminay a de zao na hoe aminareo a de zao fa isika efa nametrahana hatrany am-piandohana hoe tsy misy tsony le hoe anasy anareo fa zavatra ray nikambanatsika zay voalaza azy voasoratra ao anatin'ny baiboly ary za eto mbola manindry hatrany ihany zany hoe mety misy zavatra no heverinao ho marina aminao zay nefa io a mety tsy marina amiko ka le izy zany tsy zay marina amiko zay marina aminao na zay mety amiko sy zay metimety aminao tsy zay le tadiavintsika fa le voarafitra sy voasoratra anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy azo ambamboarina tsy azo avilivily tsy azo ahodikodina noho izany ary za tena milaza amitsika ary ty angambany no ataoko hoe andinitsoratra masina vaky itsika tokana am'ty androany ty satria tsy maintsy nazavaina zay zavatra zay mba ho fantatsika ny